Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'ny zao fotoana zao ny sary azy tamin'ny sanak'olana iray no jerevantsika mbola mipetraka hatrany aloha ny raona amin'ny ilany atsinanany nosy ny toy ny orana amin'ny morontsiraka atsinanana eny andrefana kosa miaina hatrany eo anatin'ny voninandro fahavaratra saika amin'ny tabakandro maraina moa ny tena ahitana an'io raona hitan'ny ilany atsinanany Madagasikara io fa ny atoandro kosa dia mety mivadika ao orana tandrivon-drahona ho an'ny afovoantany ny ilany atsinanana mbola misy hatrany ny orana malefaka nanjano hatrany ny maripanatsika ihany koa dia mbola saika mijanona ambany hatrany aloha zany amin'ny ankapobeny raha amin'ny vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana zao satria dia mbola eo amin'ny 3 efatra amby roapolo any ny maripana vinavina raha ny afovoantany ary ho hitantsika rehefa avy eo moa ny tena mombamomba izay ny fiforonana rivodoza aloha tsy misy ato anatin'ny 3 andro avy raha ny toetrandrontsika ary ho an'ny rahafiso vao maraina dia mbola misy ny orana malefaka araka ny fanatsika tainam-piandohana ho an'ny morontsiraka atsinanana manontolo iny manomboka any amin'ny morontsiraka ny faritra Analanjoro zay ka hatrany amin'ny morontsiraka ny faritra Atsimo atsinanana misy ihany koa ny raona ho an'ny ilany atsinanany afovoantany mety arahina herika hatrany zay any amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanany faritry Sofia iny mety ahitana sisanoram-baratra hatrany ny morontsiraka ny Sofia sy ny Boeny ary ny any amin'ny faritry Melaky ny ambiny dia maina ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny rahapiso tolakandro misy hatrany ny oram-baratra amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ray manontolo iny miaina tandrivon-drahona ihany koa raha ny afovoantany ary orana malefaka ny morontsiraka ny faritra Analanjoro atsinanana sy ny faritry Vatovavy ary Fitovinany maina hatrany ny andro ho an'ny faritra Androya sy ny tapany atsimon'ny faritra Atsimo andrefana ary koa ny any Anosy maina ihany koa ny andro ho an'ny Sava sy ny faritry Diana ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rahapiso izay eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 19 ho an'ny afovoantany ary 17 ka hatramin'ny 30 kosa ho an'ny ilany atsinanany nosy ny any andrefana indrindrindrindra ny any amin'ny tapany avaratra andrefana dia mahatratra hatrany amin'ny 4 degré celsius ny maripana ho vinavina ambony indrindra ho an'izay rahapiso izay ho an'ny andro ny alahady mbola mitoy hatrany ny orana amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny mandraondraona kosa ny andro ho an'ny ilany atsinanany afovoantany mety hisy tandrivon-drahona mandalo ihany ao anatin'izay ary ny morontsiraka atsinanany nosy dia mitoy ny orana mety miendrika tandrivon-drahona zay indraindray ny tapany atsimo kosa sy ny any amin'ny tendrony avaratra mijanona ho maina hatrany ny andro raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alahady izay dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 raha ho an'ny afovoantany zany hoe misy fidinana zay ho an'ny faritra Analamanga ary torak'izay koa ny any amin'ny faritra Matsiatra ambony iny ny any amin'ny morontsiraka atsinanana ihany koa dia midina zay ho an'ny morontsiraka ny faritry Vatovavy sy ny any amin'ny faritra Atsinanana ary ny faritra Analanjoro ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 ny ilany Atsimo andrefana ary ny tapany avaratra andrefana Nosy ihany koa dia misy fidinana 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alahady izay ho an'ny andro ny alatsinainy ny fiandohan'ny herinandro vaovao mbola tombanana mipetraka hatrany ny oram-baratra indrindra moa zany tabakandro ariva hatrany no mety hitrangana izy io ary mitatra ho an'ny afovoantany ihany koa ny tandrivon-drahona ao anatin'izay mety misy an'izay ihany koa ny morontsiraka avaratra atsinanany Nosy iny maina ny andro amin'ny Vatovavy Fitovinany ny faritra Atsimo atsinanana Anosy ny any amin'ny faritra Androy ny ambiny araky ny fanoresana teo dia misitraka oram-baratra zany amin'ny ankapobeny ny maripana ho vinavina dia manodididina ny 4 hatrany aloha zany zay ho an'ny afovoantany ary mijanona eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 ny morontsiraka atsinanany Nosy miverina miakatra 13 indray zay ho an'ny faritry Betsiboka amin'ny andro ny alatsinainy izay amaranantsika azy toy ny mahazatra ny tany falotondrivotra nisy teto Antananarivo nahitana fidinana amin'ny ankapobeny izay tany falotondrivotra izay nandritry n'ity herinandro ity manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia efa navanay hijana amin'ny antoniny izay tany falotondrivotra izay eto Antananarivo renivohitra. Ety Mpamarana dia mahafaly anay hatrany ny manasanao hitsidika ny page Facebook ny Météo Madagasikara foibe famantarana ny toetr'ny andro eo ihany koa ny YouTube Météo Madagasikara eo ihany koa ny tranokala www.meteomadagasikara.mg ary koa ny application mobile Météo Madagasikara officiel dia izay ny météo tsika tamin'ny ity anio ity raha fiziray fotoana manaraka veloma tompoko.